Ny mahoraka ao Mahajanga moa dia nahitana ny valanaretina izay antsoina hoe variole du singe tao Mahajanga. Olona 5 no voamarina fa efa voa antoerana araka ny valin'ny fitiliana nataon'ny laboratoire LADM sy ny Institut Pasteur de Madagascar, hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka Dr Managna Monira izay nanao fanambarana ny Omal Ariva. Noho izany hoy izy dia ilaina mitandrina ny rehetra. Efa misy ny fepetra resin'ny fitondram-panjakana, anisan'izany ny fanetsehana ny ekipa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hanavao ny plan national de contingence. Nisy ny famolavolana sy fanatanterahana plan de riposte sy ny fametrahana ekipa mpandrindra hiantoka ny fitantanana sy ny fanaraha-maso ny asa rehetra. Ao koa ny fanatanterahana fikarohana mavitrika ireo tranga mety misy, fanokanana ireo marary amin'ny toerana manokana ary ny fitsaboana sy fikarakarana ireo marary voamarina. Hamafisina ihany koa ny fanaraha-maso eny amin'ny siranam-piaramanidina, siranantsambo, gara ary eny anivon'ny fiarahamonina. Manoloana io zava-misy io moa dia manainga ny rehetra mba hitandrina sy hotony manoloana ny fisian'ny valanaretina variole du singe na ny nendra-drajako ny ministry ny fahasalamana. Namafisiny ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa aretina tsy mahamenatra io aretina io fa azo sorohina sy azo tsaboana tsara. Nanentana ny rehetra izy mba hampiatra ny fepetra sakana tahaka ny natao tamin'ny Covid. Nambarany koa fa mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasohana ankaiky amin'olona izay efa voany ilay valanaretina io aretina io ary mifindra amin'ny alalan'ny firaisana aranofo. Raha ny fisehoan'ny aretina kosa indray dia misy mivontovonto mitovy amin'ny nendram-boalavo ireny ny hoditra. Misy mivontovonto ny tarehy sy ny felatanana sy ny feladia ary feno hatramin'ny vatana rehetra. Marina moa fa raha ahitana ireo sogotra aretina ireo ny olona iray dia ilaina ny manatona faran'izay haingana eny amin'ny toeram-pitsaboana. Fanambarana mahakasika ny mpox. Isan'ny nanamarika ny taona 420 sy 520 ny fiparitany mpox na variole de singe izay atsotsika hoe nendra-rajako manerana izao tontolo izao. Raha oharina tamin'ny taona 420 dia nitombo ny isan'ny marary voamarina fa voan'ny mpox maneran-tany. Maromaro ireo firenena aty Afrika no efa nanambara fa nahitana tranga momba n'ity nendra-rajako ity. Nisy ny tranga nahihana ho mpox tany Mahajanga ny herinandro lasa teo. Azonay omaly ny vokatry ny fitiliana natao tao amin'ny laboratoire LA2M sy tao amin'ny Institut Pasteur. Noho izany, ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia mampafantatra atsika mpiarabelona fa nahitana tranga mpox miisa 5 tao Mahajanga. Koa manainga atsika rehetra mba samy hitandrina ary hotony aretina tsy mahamenatra, azo soroina ary azo tsaboina tsara ny mpox. Efa mandray ny fepetra rehetra ifehezana ity valanaretina ity ny fitondram-panjakana. Raha mpatsiahivina fohy ny tena fisehon'ity aretina ity dia misy mivontovonto ny hoditra, mitovitovy amin'ny endram-boalavo. Hita izany eny amin'ny tarehy, ny felan-tanana, ny faladia ary mihanaka amin'ny vatana. Manentana ireo rehetra misy ireo fambara ireo anatona haingana ny toeram-pitsaboana. Mifindra amin'ny fifampikasoana akaiky amin'olona mitondra tsimokaretina ny mpox ary mifindra ihany koa amin'ny firaisana aranofo. Koa aoka isika iverina amin'ny geste barrière izay efa nahazatra atsika nandritra ny Covid-19. Ampitaina amintsika miandalana eto ny toromarika mahakasika ny ady amin'ny mpox eto Madagasikara. Misaotra tompoko. Tandrimo fa mila mitandrina isika amin'ny aretina iny satria io aretina io dia tsy matahotra ny mpanankarena, tsy matahotra ny mpanambola ary tsy mahantra ny mahantra ihany koa. Nohon' izany dia ilaina hatran'ny fitandremana mba hisorohana amin'ny fahasalamana. Filohan'ny antermery amin'ny pirenena Andriamatoa sy teny Randriana Soloniako moa dia nilazany hoe tsy misy délestage intsony Antoliara. Foana ny délestage Antoliara izay tanteraka noho ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny angovo
termique izay mahamatsy 20 mégawatt ary ireo panneau solaire izay efa mamokatra 4 mégawatt. Nandritra ny fitsidihan'ny filohan'ny antirimiram-pirenena Andriamatoa Sitiny Randrianasoloniako ny toby famokarana tany antoerana dia nilaza izy fa stable ny herinaratra vokarina any antoerana ary milamina ny tanàna. Fa ny mikasika ireo ZNZ sy ny ministry ny fitsarana kosa dia misokatra amin'ny fampiresahana amin'ny ireo tanora ZNZ ny ministry ny fitsarana. Faravohitra fa 3 Desambre 2024 nanamarika ny fahavononany hiara-iasa sy hizara sosikevitra amin'ny ireo tanora ZNZ Madagasikara ny mpitahiry ny fitomboka sempanjakana ministry ny fitsarana Ramatoa Fanerisoa Erinaivo. Nandray sy nihena amin'ny pahavononana ny sorontenan'izy ireo tao amin'ny Brown Ministra ka nilaza fa misokatra amin'ny fampiresahana ny fitsarana. Ny tanjona dia iray ny fanamafisana ny fanjakana tandalana, ny mangarahara ary ny fanavozana ho fampandrosoana any Madagasikara. Zay moa ny mikasika aniny Ramatoa ministry ny fitsarana Fanerisoa Erinaivo sy ireo ZNZ iny fandeha resika hiresaka kely ny mikasika boss Ravatomanga. Boss Mam Ravatomanga nilavy ny fitsarana ao amin'ny Bell and Remand Court and Paul Louise ny fangatahana fanafahana vonjimaika arahana antombolana Liberté sous caution izay nangatahana Andriamatoa boss. Nohon izany moa dia amin'ny alahelo lehibe ho an'ireo mpakafy azy ary afaliana lehibe ho an'ireo mpanenjika azy no ilazana fa tsy nahazo fahafahana vonjimaika i boss. Zay ihany koa no hamarana antsika video antsika anankiray ity ry toboky vavy sy toboky lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny henatra amin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi veloma ary toboky lahy veloma toboky vavy.